Falmerabanao zay manaraka ny mety toetry ny andro ho an'ny 2020 volana Oktobra 2020 sy 2020. Vokatry ny andian-drahona mitoetra amin'ny faritra Atsimon'Nosy dia somary mizara roa mandrafitra mety toetry ny andro amin'ny ankapobeny, izany hoe ho an'ny ilana sanana manontolo dia aly izay malefaka, raha ho an'ny ilana andrefana kosa dia aly izay tsy maro toerana, izany hoe hanao volonandro fahavaratra. Araka izany raha ny toetry ny andro rapitso maraina dia somary ahitana orana malefaka ny faritra Analanjorofo, Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana, ahitana orana tandrifin-drahona kosa ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimandrefana. Ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Tolakandro kosa dia mbola ahitana orana milefaka hatrany ny faritra Savasy, Analanjorofo, ahitana orana tandrifin-drahona kosa ny faritra Atsimandrefana. Anao andro mitankorana ny ilana andrefana manontolo, ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Mikasika ny maripana ambandrindra dia 12 degré Celsius ho an'ny Vakinankaratra, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany, ary mihoatra ny 20 kosa raha ho an'ny Morotsiraka. Ny maripana ambondrina kosa dia 13 degré Celsius ho an'ny Majunga sy Maivatanana, manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany, ary mihoatra ny 20 kosa ho an'ny Morotsiraka rehetra. Raha mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara ianao dia ahitana orana tandrifin-drahona avokoa raha ho an'ny Paris, Milan, Johannesburg, Nairobi, raha ny kotroka kosa izany raha ho an'ny Bangkok. Toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara, ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho an'ny Maurice, Seychelles ary La Réunion, ibalika kosa ny masoandro raha ho an'ny Comores. Izay tompoko ny azo tolotra anao raha ho amin'ity anio ity, manasa anao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.